Tao anatin'ity trano eto Manjarisoa ity no nanafenan'ireo mpakan-keriny ilay tompon'ny tranombarotra Rahim mifanila mitoby da Saint-Michel anoloany Hôtel de Ville eto Mahajanga. Tamin'ny 7 ora alina izy no nalain'ireo mpakan-keriny teo anoloany tranombarotra raha hamonjy fodiana hiakatra ny fiara iny. Raikitra ihany ny fifanenjehana nateo azy ny pobasy nataon'ireo mpakan-keriny. Tsy nahitam-boka io fifanenjehana natao io mandra-parain'ny andro. Ity fiara 405 ity no nentin'ireo mpakan-keriny nanao ny asa ratsiny. Ny loko fotsy izy nandritra ny fotoana nanaovan'izy ireo ny fakanan-keriny. Loko manga antitra no tena lokon'ilay fiara rehefa afaka ny ranonorana tamin'ny alina. Ny loko rano natao taminy nandritra ny fotoana nanaovana ny asa ratsy. Mandra-pahatonga ny tamin'ny 12 ora atoandro teo, fotoana nahitana azy tato amin'ity trano ity, antso iray ihany no nambaran'ny mpitandron'ny filaminana fa voarain'izy ireo avy tamin'ireo mpakan-keriny. Antso nilazany tsy tokony hanohizan'ny mpitandron'ny filaminana ny fanenjehana tamin'ny 12 ora alina tanoany. Olona mipetraka mifanila amin'ity trano ity sy ireo olona manodidina mivezivezy amin'ny lalana mikasika ilay trano no nahenona azy mimonomonina tsy ankiato rehefa nilaozan'ireo mpakan-keriny irery tato anatin'ilay trano. Ny fokon'olona indray avy eo no niantsony mpitandron'ny filaminana. Mbola mifatotra ny tongony sy ny tanana ary ny vavany nandritra ny fotoana namohan'ny mpitandron'ny filaminana ny trano. Mpanofa trano no voalazan'ny tompo-trano fa mipetraka amin'ity trano ity. Tompo-trano izay tsy mipetraka ato efa naovan'ny mpitandron'ny filaminana fa mitorona sy fanadihadiana amin'izao fotoana izao.